faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny tagasin'ny tenako androany isika dia ndinao fampiana mbavao toy ny mahazatra ka horesantsika amin'izany ny zava-nitranga tamin'ity herinandro ity izany hoe zava-misy eto amin'ny firenena ary koa fanehoan-kevitra ny ray aman-dreny radrazana manoloana an'izao zava-misy amin'izao fotoana izao fa milohan'izay dia azo dino sy nimona commentaire amban'ity videontsika ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra ireny mba hanaovantsika video manaraka eo ary azo dino ihany koa ny milaiky ny videontsika ary azo dino toraka izany hatrany sy miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefrensesy tonga tagatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary nola niny ireo solombavam-bahoaka tsy nasina fikitihana tamin'ny alakamisy 14 décembre lasa teo ny fiovana rafitry ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na CFM io vahoa raiky ambin'ny folo ireo mpikambana handrafitra ny CFM raha 13 izany teo aloha amin'izao firafitra vaovao izao dia hahitana solon-teny iray isaky ny faritra enina raha tendren'ny filohan'ny repoblika ny 5 na hena ho 7 taona raha 5 taona teo alohany ny feptom-piasan'izy ireo ho lasa 5 ihany ny mpikambana mandrafitra ny bureau CFM raha 5 izany teo aloha ankoatr'izay dia hamoraina ny fanomezana ny fanorenana ka noferana ho any amin'ny fanomezana sosikevitra ho an'ny gouvernemanta mba ho zakainy tapom-bola mpanjakana izay zay ny tapaka teny amin'ny terem-pirenena tamin'ny fanovana misy eo amin'ny CFM izay ny 17 décembre dia efa hita fa nigadina tany Madagasikara ny lefitry ny komite pirenena fa 17 conférence consultative politique du peuple chinois HUCHINA izy moa araky ny fahampafantarana no iraka manokana sy solon-tenan'ny filohan'ny repoblika entim-bahoaka ny Chine Xi Jinping nitariky ny délégation hiatrika ny lanonana hianianany Andry Rajoelina ho filohan'ny pirenena indray mandritra ny 5 taona manaraka efa tonga any Madagasikara ihany koa ny filohan'ny pirenena Mauritiana Pretoria Jashin Ropon sy ny délégation miaraka aminy hanatrika ny lanonana ara-pitsarana hanaovana ny fianianana eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny sabotsy 16 décembre izao ny premier ministre Saint Christian no nitarika ny fitianana azy ireo teny am-pahatongavana taorian'izay dia noraisy ny gouvernement tary ny teny mahazo rivo ny vahiny etsindan'izay dia noadihadina teny amin'ny gendarmerie pirenena teny fiadanana irasambany Alain Désiré izany hoe SGNHVM ny alakamisy 17 décembre teo momba ny siosiony-resaka mahakasika ny fanaganam-panjakana no antony izany navelanody tany atokantrano eo ankaiky ny fianakaviany izy rehefa natao famitorana nandritra ny adiny 2 sasany tsy misy fitoriana mazava natao taminy raha ny fanazavana voaray satria siosiony-resaka fikomina sy fanonganam-panjakana no voalaza fa nampiantsona azy teny amin'izany gendarmerie pirenena izany ny olany délestage indray no rasantsika manaraka eto délestage ihany resaka antsika manaraka eto dia tsy mifidy toerana intsony ny délestage izany amin'izao fotoana izao manjaka ny délestage na teo amin'ny lampanjakana Tsimbazaza dia tratrany izany délestage izany ary voatery ny alatsiny tamin'ireo olona nasaina ny filohan'ny teny miram-pirenena Razanamaso Christine tsy tonga nanatrika ny fimaranana ny fivirina teny amin'ny teny miram-pirenena ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny solotena azy teny toerana kosa ny ministre ny fitsarana ny mahakasika ireo ray aman-dreny radrazana izay dia kenjana sady hentsitra ny fanambarana nataon'ireo anteny merany ray aman-dreny radrazana sy ny foko malagasy na ARFM tamin'ny alakamisy 17 décembre teny Mandriabero Ambohidratrimo nanatanteraka ny fikondoha nandritra ny 2 andro izy ireo izay ny farana tamin'ny zoma 15 décembre lasa teo toy izao manaraka izao ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'izany angatahana ireo diplomate rehetra mba ho dena tanindrazany avy ao anaty 2 fa handamina ny tanindrazanay izahay ka rehefa milamina ny firenenay ary taverina aminay malagasy ny nosinay sy ny taninay vao miverina ty Madagasikara koa ianareo ankoatra izany dia nilaza ny RFM fa tsy manan-kery intsony ny lalam-pandrenany repoblika fa efatra noho izany dia nilaza ny tokony hirosona amin'ny fananganana fanjakana vaovao malagasy izy ireo ary ihany ny fananganana ny gouvernemanta hitantana ny tany sy ny fanjakana fa avalony malagasy izay masovoa vahiny hanatrika ny lanonana fianianana eny Mahamasina ny sabotsy 16 novembre ho avy izao araky ny nambaran'izy ireo hatrany raha ny voalaza tao amin'ny pejiny radio mangarahara raha izay ara ny mahakasika ny fanambarana avy tany amin'ny ray aman-dreny radrazana dia araky ny fandaram-potoana voafaritra mialoha dia ny roso tamin'ny fanadihadina ny tolo-dalàna laharana faha -0D bara 2023 bara PPL bara Sena natolotr'ireo loholon'ny Madagasikara isantsiebo mahaleo Richard Victor sy andianandrasana hajaniaina tahina izay manova sy mameno ny andininy sasasasany ao amin'ny lalàna laharana faha -2014-020 tamin'ny 27 septembre 2014 lalàna izay novaina sy nofenoiny lalàna laharana faha 2018-011 tamin'ny 11 jolay 2018 sy ny lalàna laharana faha -2021-010 tamin'ny 5 aogostra 2021 mahakasika ny vondroboaka amparitra itsinjaram-pahefana ireo mpikambana androm-panjakana mpanao lalàna teny Anosikely araky ny fanambarana ny entin'ireo loholona nanolotra ilay tolo-dalàna dia noho ny fangatahan'ireo olom-bofidy eny anivony vondroboaka amparitra itsinjaram-pahefana ny amin'ny hanovana ho 5 taona no faharetany fotoam-piasan'izy ireo raha toa ka 4 taona izany amin'izao fotoana izao no nanovana sy nitondrana izany fanitsina izany araky ny fanazavana hatrany anisany antony fanovana ihany koa ny mba hahafahan'ireo ben'ny tanàna manatanteraka antsakany sy andavany ireo fandaharan'asam-pandrosoana eny anivony commune ary koa mba hahafahana manatanteraka ny finjaram-pahefana tena izy nolan'ireo loholon'ny Madagasikara tsy nasiam-panovana nandritra ny fivirina azony be sy ny marinatrehana sy ny otariny filoha rabe mananjara Nicolas avy hatrany moa izany fikondoha izay nisy teo amin'ny loholon'ny Madagasikara izany izay sy zay ara tomboky lasy tomboky vavy mahakasika an'ity videontsika mitindray mitoraka
ity ka manasanareo hatrany hanao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetreny anaovantsika vidéo manaraka eo manasanareo ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasanareo antanandreo hatrany hiabone amin'ny chaîne-natsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misesy tomato batagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mbarary soa Samy misy tantaranazy ny ratsy ataonao niany io magnaraka fara fô amarenao mety voasazy mianinao amaregny mety ninahy tratranao nagnano adalagna zao ke aza mamaly ny ratsy zagnahary poussé salegy kazavaliagnantose azafady ravade azamanano valindratsy ade tsetatseka vita foninero ifanao micommande tsy amerigny tsonza popose raha raiky fongaviako anao azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamaliro tsy agnambodeke azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamaliro tsy agnambodeke tany tsy maintsy lavo tsisy olo parfait aneny zazariagna mimiadalako olo ko mifankatia tian'olo robatigny yake hanao aza magnahy igny fa tsy podeke poussé salegy kazavaliagnantose azafady ravade azamanano valindratsy ade tsetatseka vita foninero ifanao micommande tsy amerigny tsonza popose raha raiky fongaviako anao azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamaliro tsy agnambodeke azampody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamaliro tsy agnambodeke tsisy atakalfanao hamamiko aza mela raiky fazatsy tama tsetatseka vita foninero ifanao micommande tsy amerigny tsonza popose fara raiky fonga taiko aminao azapody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamaliro tsy agnambodeke azapody aminahy adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy zamaliro tsy agnambodeke Daily Sound Proda.